Mila présent sur YouTube ve anao sy ny orinasanao rehefa manao vidéo. Zay indray no resako androany. Miarabanao tonga soa eto amin'ny vidéo mania natenaina ny anarako. Je vous aide à communiquer efficacement sur internet en vidéo. Rehefa miteny hoe vidéo dia tsy voatery hoe face caméra ohatran'ny ataoko satria mety frein ho anao iny tsy anaovanao vidéo. Afaka atao tsara ny manao ny vidéo amin'ny alalan'ny PowerPoint na ny Keynote sy ny musique de fond ampiana voix off. Ohatr'izany zao ny ataony antarama-ka velo tsy miseho vidéo face caméra izy fa PowerPoint ny commenté ny ditako hoe mety ny anazy. Ohatr'izay koa zao no ataony entrepreneuriat.mg PowerPoint fotsiny nazy misy fotoana izy tsy miteny fa musique de fond dia mety. Ny valan'ilay izy dia tsisy hoe eny na tsy fa miankina aminao le izy. Atao anatin'ity vidéo ty dia izara aminao ny avantagen'ny fampiasana ny plateforme YouTube. Avantage concurrentiel voalohany rehefa mampiasa ny plateforme YouTube ianao dia ny référencement anao sur Google sy ny trafic anao. Dia efa nanao vidéo resaka ny référencement sy ny trafic dia apetrako amin'ny description ny lien. Tsara ho fantatrao fa ny page misy vidéo dia mieux référencé noho ny page texte fotsiny. Satria Google sy YouTube dia orinasa ray ihany dia mazava ho azy fa ho poussé Google kokoa ny plateforme YouTube. Zany hoe avantage be izy rehefa manao vidéo sur YouTube ianao satria référencé vidéo anao ary misy fotoana rehefa manao recherche dia ny vidéo anao mihitsy na ny vidéo mihitsy no premier résultat zay vao ny page texte sy ny article. Dia raha tianao ny contenu ohatr'izao dia asivy réaction dia mametra feedback eo amin'ny commentaire fa tena ilaiko ny retour avy aminao. Fa ankoatr'izay en investissant sur YouTube dia misy an'ilay croissance organique zay non négligeable par rapport amin'ny réseaux sociaux. Satria raha ampitahina amin'ny Facebook sy Instagram ny durée de vie de publication iray dia tsy mitovy mihitsy izy sur YouTube. Raisiko ohatra zao hoe publication sur Facebook ray zao durée de vie eo amin'ny 12-24 heures raha ela indrindra dia tena hoe 72 heures. Par contre kosa sur YouTube izy io dia tena ela satria eritrereto hoe zao ty misy vidéo ray efa tamin'ny 2016 izy nefa mbola mipoitra ao anatin'ny premier résultat ny barre de recherche. Aza adiny koa fa YouTube dia hébergeur de vidéo sady gratuit. Zany hoe afaka ampiasaina izy io rehefa manoratra blog ianao ka te hanisy vidéo anatin'ny blognao na site internetinao, na ihany koa ampiasainao rehefa manao vidéo gratuite na formation en ligne. Fa rehefa tsy tianao hitan'ny olona fotsiny le izy dia ataovy mode non répertorié. Dia raha nanampy anao ty vidéo ty dia zarao amin'ny manodidina anao dia amin'ny vidéo manaraka indray tsika miona fa mandrapatonga an'izay dia soyez visible, soyez mémorable.